Nivory tao an-tampon-tanàna Antsiranana indray ny mpiaradia amin'ny Papasolé mbola namafisin'izy ireo moa fa tsy matotra ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ben'ny tanàna tao an-toerana nandritra ny fividianana solombavambahoaka farany teo. Nampisehoany tsy fahafaliany tamin'ny fitaka nataon'ny ben'ny tanàna Antsiranana ny fikambanana zanakavaratra niaraka tamin'ireo olona nifidy an'ny Papasolé. Nisy ny fivoriana izay nitotosain'izy ireo tany an-toerana, fotoana nahafahan'izy ireo nahampafantatra fa mivadibadidela ny ben'ny tanàna ary sy ny taratasy nalefany tany amin'ny CES mihitsy no tsy marina. Mbola nanamafy ny ben'ny tanàna Antsiranana herinandro laza zay fa tsy nandohetra ny kandida Papasolé. Mifanohatra amin'ny teny nataony voarakitra amin'ny horonan-tsary sikaritra ao amin'ny YouTube. Misy nitahiry-tsary vaovao aparitry ny televiziona nasionaly tamin'ny 9 janoary 2024 anefa izany teny nataony ben'ny tanàna izany. Nambarany tamin'ny fotoana io fa nisy kandida ray atao Antsiranana nahavita nandony hetrany 80 tapitry ariary. Tsy izy zany fa ny kandida Papasolé. Entsy aloha ny etra jiaby zay olo tsy nandoa etra nanomboka tamin'ny 2003 jusqu'à tsika mivolagna zio io dia efa nalefanay amin'ny ministère izay nananaovana titre de perception. Ka nisy ny kandidatsika raiky zay nandoa ny etrany 18 millions d'ariary agny. Ny fangalana etra dia adidy io fa tsy fangatana. Nanamafy ny fikambanana zanakavaratra fa nandoa etra Papasolé ary eo ampelantanany ny pirofo nandoavany vola dia ny état 211 bis nomeny chef de centre fiscal ASB tany Antsiranana tamin'ny volana septambra 2024 ka nahafaniditra ho kandida. Eo ihany koa ny quittance nandoavany etrany commune rehetra nanomboka tamin'ny 3 ka hatramin'izao ary ny attestation de paiement. Nandany vola be tamin'ny fampelezan-kevitra Papasolé rehefa nekena ho isan'ny kandida. Tsy nisy ny olana narekely aza momba ny opération électorale fa dia nazava ny fandreseny rehefa nahazo 30 faingo ohatra valo isan-jato tao aorian'ny kandida Mapara izay nahazo 30 faingo 13 isan-jato ny tenany. Saingy noho ny taratasy osika nataon'ny ben'ny tanàna tany amin'ny CES dia ny kandida laharana fahatelo izay tsy nahazo vato afa-tsy 410 isan-jato Andriamatoa Mahazoazo Fredy no any lany solombavambahoaka an'Antsiranana.